efa manomboka makany amin'le redressement any amin'ny redressement an'le groupe sodiaty zay zany hoe miverina dolo ny activité amitsika miteny zao raha ohatra hoe tsy nisy activité nandeha izy tamin'izay tro ny zavatra problématika atao anatiny tamin'ireny dia ny salaire aloha voalohany rehetra sitra fa tsisy activité anao inona moa nandoavanao ny karama sy ny karazany amin'izao fotoana zao ny aherereny mpiasa sy ny karazany le tereny koa rehefa vita dia mirelancer an'le activité zay betsaka ny activité ato manana activité amin'ny resaka immobilier zay amin'ny resaka hôtellerie zay manana activité amin'ny resaka bâtiment manana activité amin'ny resaka voiture autodiffusion fatareo tsara ato anatin'ity manana resaka scanner bricom ato anatin'ity orinasa ty ny secteur rehetra mita ato anatin'ity ary ato anatin'ity orinasa ty za zao vao avy tany amin'ny Somatra Fer resaka chemin de fer Madaraila Somatra Fer dia ny relance an'le activité Somatra Fer mandinika mihitsy hoe ahoana satria efa nisy grève ny mpiasa tany tamin'izay mbola tsy teto moa zany nisy grève ny mpiasa hoe ahoana no avy n'ity orinasa ty tsy maintsy ametrahana plan c'est le redressement hoe ahoana ny plan court terme à moyen terme à long terme itondrasina reto société reto satria na tiatsika mampiasa olona 4000 personnes environ ty orinasa ty zany olona 4000 personnes zany tsy maintsy jerevanao tsy afaka ho tazominao nefa zany raha tsy mandeha le activité dia ny fandehanan'iny activité iny ihany ny point fort tsy maintsy focalisenao amin'ny zavatra rehetra manampibetsaka anay ny fanjakana na amin'ny lafin'ny impôt zany na amin'ny lafin'ny jirama na amin'ny lafin'ny rehetra satria manana hererebetsaka ty orinasa ty tsy nandohany reny zavatra reny taloha rehefa tsy nandohany reny dia minégocier passif reny tsy hoe aleo hijanona any fa alohanay tsikelikely andoavana tsikelikely an'ireny nefa tsy maintsy ampidi-bola amintsika miteny zao efa mampidi-bola ty groupe ty ary efa manomboka mampidi-bola partout eran'ny Madagasikara za moa tsy mijanona eto fa ny activité rehetra dia tsy maintsy jerevako any fotony sy ny karazany hoe ahoana na itondrasana fomba fijery vaovao fomba fitalana vaovao ary mangaharara madio mba astable an'le orinasa io moa tsy maintsy misy foana resaka honohono fa zava-dehibe ny foana aminareo mpanao gazety hitondrana fanazavana amin'ny vahoaka malagasy mba tsy hisian'izay honohono zay ia tsisy tsy nahafantatra fa nisy fampiatsoana nataony filohan'ny fanavaozana président Mikael Andrinirina anay zany na président ny antenera-pirenena ny tenako mitantana ny tia Andry Mpanjakana ity mazava ho azy raha nisy zay fionana zay dia tsy maintsy manao tatitra amin'ny solombavam-bahoaka aho tamin'ny fivoriana zay nataonay dia izay indrindra ny antony nataoko hoe rodozolonga nataonay niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka rehetra manareo Madagasikara ny zavatra mahafaly moa na tsy teo anatin'ny fivoriana izahay dia tonga mavitsika ireo solombavam-bahoaka ireo nanatrika an'izay fivoriana zay ka dia zay tiako lazany eo nanao tatitra tamin'zareo dia ny fampiheny koa inona ny tokony natao ao anatiny inona moa zavatra azoko lazaina amin'izay zavatra tiako tenenina aloha dia zao ianareo vahoaka afaka manapirofo fa tsy mbola nisy kosa aloha tamin'izay fa député 3 mandat tenako tsy mbola nisy izy iza ampanetsetena tenenako tena manaja amin'ny vahoaka malagasy rehetra antenera-pirenena mijoro mipetsaka tamin'ny nametsarana lampandrena azy ianareo mpanao gazety vaovolombelona ianareo mpanao gazety vaovolombelona fa mbola tsisy zany hoe fampiatsono exécutif matetika zany tsy mbola nisy fanambarana atao amin'ny vahoaka malagasy zao maro tena zava-misy tsy mbola nisy zany hoe enquête parlementaire momba io jirama io tena mandeha ary manazava tsipriany amin'ny vahoaka malagasy satria azadinona nefa orinasa mpanjakana io dia zony malagasy rehetra no mahafantatra an'izany dia variana ao amin'izay fipetraky zay fanontaniana zay satria ohatra nadinotsika le asa zay vita ny antenera-pirenena dia isy malagasy hoe asa haiteny misy ve zany zavatra zany taloha tsy fanindrina ny antenera-pirenena fa mijoro mihitsy araka ny lalam-panorena ny antenera-pirenena ary
misy ny ankety parlementaire maro zao anao déclaration manao karapitso zay fefamijoro zay modinany nahatongavan'ireo vaomier sy ny président mitantana an'io vaomiera io ankety parlementaire io zay itoy ao anatin'izay ary zay fampiantsoana koa tamin'ny ministre ny finance satria efa nivalideny conseil des ministres natramin'ny vola ampiasaina am'izany inona moa ty enquête parlementaire tanteraka ary misy vokatsoa nile izy misy vokatsoa ho atsika vaoaka malagasy ary tsy mbola nisy zany hoe loi de finance elefera zany loi de finance nasipanitsiny asipanitsiny tsy vitany hoe nasipanitsiny fa ny sauver any amin'ny 300 milliards d'ariary de asahitentsika hoe tsy niasa nentinyrety mivadibadika isa manao tsy mivadibadika fa mijery zay asoa ny vahoaka raha nisy fahotana nataoko za nanohitra ny fitondrana tao aloha asa ilaza ve tsika mpanao gazety tsy nanohatra hisy asa ilaza eto tsy nanohatra de za sy tena rendrena sonay hatramin'ny antso ny atao hoe inspecteur général de l'état hijery hoe nangalabola ve sy tena ina zavatra nataoko ina fahotana nataoko au contraire reny zavatra nataoko reny zavatra vitako teto amin'ny firenety asa ilaza hoe za tsy nidy amy tena andalabe ary iza no asa hiteny hoe nanohitra ny rajoely fasafasa isy asa hiteny vavolombelona nareo mpanao gazety hoe tsy nanao an'izany ny tenako fa aoka kosa tsy tiako biga tsy tiako tarena tsy atao ambony ny tombotsoany vahoaka malagasy ary niezaka ny tenako nanao nanolotra ny aiko mihitsy hoe hitondra ny anjara brikeliko hanasoavany fiainany vahoaka malagasy dialogue politique tsy zany miantso dialogue politique raha voa hoe le za ve miantso dialogue politique président ny fanaovozany no miantso dialogue politique tsy reo petranao am'izay fantanina petran'izay zay amin'ny président ny fanaovozana hoe enao miantso dialogue politique de tokony apetrakinao aminy hoe ina io dialogue politique io fa io tsy tiako bika tsy tiako tare zany za tena mahasamy teny aminareo tsy atao azany kosa ny firenena tsika hoa te mbola veriko tsisy développement eto Madagasikara raha mbola voizina ihany fampisarana samy malagasy za tsy poro an'izany na ho ty ahy na tsy ho ty ahy za tsy poro any fampisarana samy malagasy fa za kosa fantatsinareo rehetra fa nanoatra ny rajoely ary za no mitarika ny iny resaka fanalana ny rajoely atato amin'nypirenena de zany reo hoe nomerina fa tenenina to sao rehetra za namono any zanzaky aho te amerina ny rajoely avy reo aboa amin'ny proof de tonga de midémissionna tonga de midémissionna raha misy proof zany le izy anefa efa mivotenay ary vao mandray ny président ny vaomiera momba ny fitantanany ingahy anjy rajoely ary aza dinona fa misy amin'ny 4 milliards latsaka kely iny tonga de efa miditra ao anatiny enquête parlementaire rehefa efa miroso am'izany izahay ao anatiny ary zay ane tsy matory ao anatin'izay zavatra rehetra zay tsy mora eo manao any jiramay io za tena miteny aminareo raha ny lalam-panorenana dia 6 mois nananovana azy raha ny lalàna velona eto nefa mety ho 4 mois ihany nananovana azy satria ivory zahay misy fivoriana ara-potoana fa tsy midy tsy izahay aoka zava-miray ny anay manao enquête parlementaire fotsiny fa tsy izahay reto no manapa-kevitra fa anjarany exécutif no manapa-kevitra rehefa avy eo na any amin'ny fitsarana na zay ataony zareo iry zareo no manapa-kevitra hoe hitory ve sa tsy hitory de ny fitsarana no manapa-kevitra am'izany ny gouvernement manapa-kevitra am'izany fa ny anjaranay fotsiny manao an'le enquête parlementaire zahay manao an'le conclusion zahay de omenany exécutif le